hafatra eo tongotrao. Amin'ny Nora maraina dia efa vonona ho any an-tsekoly Davida. Efa voamaneny tsara ny entana ilainy, ny penina sy ny kahie isan-karazany, indrindra ny sakafo marainany. Mofo ny sakafo marainana ary tena matsiro a. Amin'ny fitorany miditra ny sekoly. Rehefa avy nianatra lesona maromaro dia efa fotoana ny sakafo maraina indray izao. Navoaka ny Davida aingana ilay mofo tao anaty kitapony. Tena nona be izy. Rehefa nihinana izy dia nisy ankizilahy kely iray niteny teo akaikiny mba hanomeziko kely amin'iny izaho. Hitan'ny Davida fa tsy mba nanana mofo izy. Tsy nasiany neny mofo tao anaty kitapony. Nanapakampahany tamin'ilay mofo ny Davida. Nity ary ny anao hoy izy. Dia nisy ankizilahy iray hafa indray nanantona azy ary niteny hoe mba hanomeziko koa izaho. Hitan'ny Davida ihany koa fa tsy mba nanana mofo izy. Tsy nasiany neny mofo tao anaty kitapony. Nanapaka ny ampahany tamin'ilay mofo indray Davida ary hoy izy hoe nity ary ny anao Dia nisy ankizy iray fantelo nanantona ary efa fantatry Davida ny zavatra mangatahiny. Hitany fa tsy mba nanana sakafo maraina ihany koa izy ary tena mety nona be. Dia niteny koa ilay ankizilahy hoe mba hanomezo izaho. Efa kely sisa mofo teny amin'ny Davida ary tsy hitan'izay ho atao. Nahatsiaro tantara iray tao amin'ny Baiboly izy. Nona mafy ny mpaminany Eli ary nangataka fanampiana tamina renim-pianakaviana iray. Mba home mofo kely sy rano aho, hoy Eli taminy. Nisy mosary anefa tamin'izany fotoana izany. Koba sy menaka hanamboarana tapa-mofo iray sisa ny tao aminy. Nieritreritra nihinana ilay mofo miaraka amin'ny zanany izy kanefa nomenany Eli izany. Novalian'Andriamanitra fahagagana izany ary lasa nanana koba sy menaka be dia be tsy lany izy. Ary nanana mofo foana izy mandrapatapitry ny mosary. Tsy nona mihitsy izy sy ny zanany. Reny Davida nandritra ny sekoly sabata izany tantara izany. Nilaza ilay mpampianatra lesona fa mila mizara ny ireo izay nona. Nozarain'i Davida roa ilay ambina mofo teny aminy ary nomen'ilay tovolahy kely nona izany. Inty ary ny ianao hoy izy. Samy nankafy ilay mofo avokoa izy rehetra ary tena sakafo maraina mahafinaritra mihitsy izany. Faly Davida satria afaka nanampy ny hafa. Tsy betsaka akory ilay mofo noentin'i Davida fa tsy mba hanatsiarinao izy hatramin'ny nodino any an-trano hamonjy ny sakafo atoandro. Tonga ny ampitso dia niverina ny seho indray ny toe-javatra nisy nandritra ny fotoana sakafo maraina. Rehefa namoaka ny sakafo maraina ny Davida dia nanantona azy ny ankizy hangataka aminy. Dia nizara tamin'izy ireo indray Davida, faly izy. Taorian'izay dia nangataka sakafo maraina tany amin'ny Davida isan'andro izy ireo. Telo ambin'ny folo taona i Davida izao, raha nandritra ny 9 taona dia nizara ny sakafo maraina tamin'ny hafa foana izy. Gaga tamin'izany hatsaram-panahy izany namany sasany ary nanontany azy mihitsy hoe fa maninona ianao no mizara? Mahafinaritra ny Davida ny tantara azy ireo ny namahana an'i Jesosy olona narivony. Mba te hizara toa an'i Jesosy koa aho, hoy Davida. Niteraka hery miasa mangina tao amin'ireo namany ny hatsaram-panahin'i Davida. Rehefa hitan'izy ireo nizara i Davida dia lasa nizara ho an'ireo tsy manana sakafo ihany koa izy ireo. Misy fotoana mahatsiaro tena nona satria betsaka ny sakafo zaraiko, hoy Davida, kanefa faly aho satria afaka manaraka ny ohatra nataon'i Jesosy. Mino aho fa mizara ny fahazavan'i Jesosy amin'ny namako aho. Ny ampahany amin'ny fanatry ny sabata fahatelo ambin'ny folo dia entana nanganana sekoly adventista iray any amin'ny toerana misy an'i Davida ao Cameroun. Sekoly iray ahafahan'ny ankizy mianatra mizara ny fitahian'Andriamanitra amin'ny hafa. Misaotra anao amin'ny fahalalan-tananao. Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianacha
Kuambitenenare Jesu malalo Izahai ainutsalanao Kahirote nyavyamina Itoetsabetsaka wampunaya Kuambitenenare Jesu malalo Izahai ainutsalanao Kahirote nyavyamina Itoetsabetsaka wampunaya Irote nyavyamina Itoetsabetsaka wampunaya Manahoana daholo ny zazaboto, manahoana koa zazamonono. Miarabantsika rehetra nefa tonga nie sabaty dia hiaraka iteran'Andriamanitra sika dia hanaraka tantara ihany koa. Andao ary akambana ny tanany ahondrika aloha dia akipo maso dia hiara vavaka. Jesosy zokinay misaotra anao indray zahay fa tianao loatra dia tsy diso anjara fa manana fotoana mba hianarana ny teninao dia ho zaza endry avokoa izay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lehilahy anankiroa tsy afatra iray hafahafa. Izany lohatenin'ny tantarantsika nge. Dia nareo ve aloha mba efa nahinao izany tantara izany? Ny tsy anjerintsika aloha natao tadity ty tsy anjery ty atao tsy anjery tsara izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 10:7-13. Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Izany ingely izy atao tsy anjery izany Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Andao hiaraka merina isika rehetrarehetra. Miara-manisa 3, 2, 3. Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Bravo! Mora kely moa izany nino vao tadidinareo izany. Dia izao indray ary petraka tsara indray izany dia hijery an'ilay tantara indray izany sika izao Indray andro ilay lehilahy tsara fanahy Kornelio nandohalika tao an'efitranony. Nino an'Andriamanitra sady nivavaka matetika izy na dia tsy jiosy aza. Tampoka teo nisy anjely nijoro teo anilany. Nahatahotra Kornelio. Inona no tadiavinao? Hoy izy nanontany moramora. Ny hainy nivavaka nataonao Andriamanitra ho ilay anjely feno hatsaram-panahy. Tian'Andriamanitra ny aniranona olona ho an'i Jopa hitady lehilahy iray antsoina hoe Simona Petera. Angatao izy ho avy ety ka hamangy anao. Nanjavona ilay anjely avy eo. Nakatoa avy hatrany Kornelio. Ny ampitsin'io rehefa nandeha ho an'i Jopa ny mpanompon'i Kornelio, i Petera kosa niakatra tao an-tafontrano nipetrahany. Nohony Petera nanapa-kevitra nivavaka izy mandra-pahatonga fotoana fisakafoanana. Nefa tampoka teo nahita fahitany Petera. Nahita lamba lehibe nidina avy any an-danitra izy, feno karazana biby sy vorona tao anatiny. Nisy feo milaza hoe, Petera, vonoy ny biby ka hany. Tsy afaka nianao an'izany tompoko i Petera taitra. Tsy mbola ninana zavatra tsy madio mihitsy Nandre ilay feo indray Petera. Efa nodiovin'Andriamanitra ireo zavatra ireo. Aza antsoina hoe tsy madio izy ireo. Mbola hitan'i Petera indrony sesy izany fahitany izany. Sahiran-tsaina izy. Raha mbola teo Petreretana izy dia hoy ny fanahy masina taminy. Misy lehilahy 3 ao ambany ao mitady anao. Mandehana miaraka aminy. Hitady anao nandrako azy ireo. Nidina faingany Petera ka nahita ireo 3 lahy mpitondra ny afatra Kornelio. Izao no ilay tadiavinareo hoy Petera.
Ny ampitiny io Petera sy ireo namany maromaro ary ireo mpitondra hafatra no nandeha ho any an-tranon'ny Kornelio. Nieritreritra mikasika ny fahitany Petera teny an-dalana fa antanoany faran'ny hevitra izany. Trano feno olona no hitany rehefa tonga izy ireo. Petera tamin'ny Kornelio nasehon'Andriamanitra fa tiany ny olona rehetra ary ny rany ilaza aminao ny filazantsara mikasika an'i Jesosy. Nolazain'i Petera tamin'ny olona teo ny zavatra rehetra fantany mikasika an'i Jesosy. Ary nino izy ireo? Raha mbola niteny teo Petera dia latsaka tamin'ny olona ny fanahy masina ary nanomboka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mafy izy ireo. Natao batisa tsy ela tao reniny izany Kornelio sy ny ankonany ary ireo namany. Nahazo lesona mananjanja tamin'izay Petera. Tian'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra, tsy mifidy na inona fiteny na inona volonkodina na aiza toerana honenana. Ary izany ihany koa no tian'Andriamanitra ho fantatsika. Manao ana daholo rakizy namako, manona fahasoavan'ny Tompo aminareo amin'izao sabata mahafinaritra izao. Jesosy ianao momba anareo manokana eo am-panarahana ny famotinana ny lohahevitrintsika. Eny ary ny lohahevitra fahatelo no iarahantsika mamerina eto, izay manao hoe matanjaka ety ivelany fa malemy ao anaty. Matanjaka ety ivelany fa malemy ao anaty. Inona reny andalan-teny izay nataontsika tsy anjery? Hitantsika izy ao amin'ny Salamo 119:10 manao hoe amoro ny fo madio ao Andriamanitro. Tao ange avekontsika miaraka tsara amoro ny fo madio ao Andriamanitro. Salamo 119:10. Eny tokoa rakizy, tena tiantsika Andriamanitra, tena tiantsika tokoa i Jesosy io. Ka na manahoana fahalenentsika na manahoana fahadisoantsika dia tsarovy fa tiany mandrakariva ny miara-miasa sy mampiasa antsika. Te hanao zava-mahagaga miaraka amintsika izy. Koa dia andehantsika ary hanao tena ho azy mandrakariva ary azoto hanao ny asan'Andriamanitra dia arao indray arany tantara. Movy ianao efa nanao zavatra iray na dia fantatrao aza fa zavatra tsy mety ilay izy. Mety ho tahaka izany koa angamba ny toepon'ny Samsona rakizy. Impiry akory moa izy no tsy niraharaha ny fikasan'Andriamanitra momba azy. Tsy nandao an'i Samsona nefa Andriamanitra. Anisan'ny zavatra tadidin'i Samsona ny ilazany reniny taminy fony izy mbola zaza rakizy ny fikasan'Andriamanitra momba ny fiainany. Matetika ny reny no nitantara taminy resaka izay ny fanaovan'ny anjely sy ny ray aman-dreniny fony izy mbola tsy teraka. Nilaza tamin'izy ireo ilay anjely fa tsy azo hetezana ny volon'ny Samsona. Ho nazirita matsy izy, olona voatokana hanompo an'Andriamanitra, hoy Andriamanitra nampananteny. Raha tsy hetezanareo ny volony dia ho tafiako ery izy. Tian'Andriamanitra mantsy rakizy ny hampiasan'ny Samsona ny heriny eo amin'ny fitariana ny Israely hanohitra ny Felestina. Tsy nanaraka ny toromarika rehetra nomen'Andriamanitra azy anefa i Samsona. Nandeha tamin'izay lalana tiany aleha Samsona. Ny sitrapony no tiany atao fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Nasain'Andriamanitra nanambady vehivavy Israely ity izy fa anga izy nakato izany. Lasa izy nandeha nitady vehivavy tany Gaza izay tanàna ny Felestina. Koa dia indro izy fa voafandrika tao an-tranon'ilay vehivavy. Misasakalina tamin'izay nisy lehilahy maromaro mipitsipitsika tao ambadiky ny trano izay nisy an'i Samsona. Feno olona nanodidina ny trano. Hoy izy ireo, raha maraina ny andro dia vonoantsika izy. Na dia nafoy an'Andriamanitra aza nefa i Samsona dia mbola nomba azy hatrany Andriamanitra. Lasa i Samsona niazakazaka nakeny ambavadin'ny tanàna kanefa hitany fa nihita izany dia noraisiny ange ny vavadin'ny tanàna izay azo vavety sady mavesatra ka dia nongotany hiala tanteraka ary lasa izy mivoaka. Talanjona ny Felestina raha nahita izany. Fotoana fohy taoriana io nialany tao Gaza io dia lasa nandeha nijery vehivavy anankiray antsoina hoe Delila indray nge Samsona.
rehefa hitan'ireo andrian'ny Felistina izany dia nanatona ny Delila izy ireo ka nanao taminy hoe omenay vola be ianao raha fantatrao ny tiambara telo ny herin'ny Samson. Hoy ange izy ireo nampanantenandra vehivavy teny angaven'ny Samson intelo ary rakisy Delila mba ilaza aminy tiambara telo kanefa tsy nilaza ny marina taminy mihitsy Samson fa nandainga taminy telo. Nikasa hamatotra azy ny telo ny Felistina kanefa tsy nahompy. Afa-niala mora foana izy. Tsy tia akory ianao hoy Delila ary noho ny farany. Raha tena tia ianao dia ambaranao ahy izay toerany herinao. Ambaranao ahy ny marina rehetra. Noho ny farany rakisy dia nolazain'ny Samson na ny Delila ny marina momba izay toerany heriny. Raha etezana hoy izy ny voloko dia ho zaho. Tamin'izay alina izay no etezan'ny Delila ny volon'ny Samson. Avy teo dia nofatorany tamin'ny tady izy. Mifoaza hoy Delila nikika kanefa tsy voatapaka Samson intsony rakisy ny tady tamin'ity indray mandeha ity dia nisambotra ny Samson ny Felistina tamin'io alina io ka dia namotsitra ny masony dia nentin'izy ireo niverina tany Gaza indray izy. Dia niditra tao amin'ilay vavahady izay nongotany. Olona narivo ny tonga nijeren'ny Samson tao izay efa malemy sy jamba ary tsy mahavita na inona intsony. Tena sain'ny Felistina niasa izy tao am-ponja. Niverina naniry tsy kelikely indray nefa ny volony. Fantatry Samson fa nanao fahadisoana izy dia nifona tamin'Andriamanitra izy rakisy ary nangataka an'Andriamanitra mba hamela ny fahadisoana. Fotoana vitsivitsy taorian'izay dia nanao lanonana tao an-tranon'ny Dagona andriaman'ny Felistina. Nankalaza ny fahafahany ny sambotra ny Samson izy ireo. Nandritra io lanonana io dia nentin'ny voaka avy tao am-ponja Samson. Nanesy nanambany any Samson na ny olona tao amin'ny tempoliny io. Noho ny farany dia nangataka mba hakaina kely ange Samson. Nisy zazalahy iray izay nitondra azy hiankina amin'ny andry izay nanoloana ny trano teo afovoan'ny tempoly. Nivavaka ary Samson rehefa tonga teo, Andriamanitra omeo hery aho izao indray mandeha izao monja mba hamaliko ny Felistina. Tena atosiko Samson indray rakisy ilay andry roa izay nanoana ny trano izay teo afovoan'ny tempoly. Nomen'Andriamanitra hery indray izy dia nirodana ireo andry anankiroa ary nirodana niaraka tamin'izay koa ilay tempoly ka dia niara-maty tao Samson sy ireo Felistina narivony. Nanome herim-batana lehibe an'i Samson tokoa Andriamanitra kanefa tsy mba nankatoa an'Andriamanitra ange Samson. Lehilahy natanjaka ara-batana tokoa Samson fa lehilahy malemy kosa izy raha ny ao anatiny no jerena. Andeha isika hangataka amin'Andriamanitra ary mba hanomezany antsika hery anaty sy ivelany mba hahafahantsika manoatra fakapanahy sy hanaovantsika marina mandrakariva rakisy. Dia faly mandrakariva izay miaraka amintsika miaraka mianatra ny ten'Andriamanitra. Dia raha inona mba ho tafapakany amintsika koa izany hoe faly eo ampianarana ny ten'Andriamanitra satria tsy ny mofo ihany ny haveloman'ny olona hoe ny Baiboly fa ny teny izay avoaka ny vavan'Andriamanitra ihany koa dia mahasoa antsika, mahavoky antsika, mampitombo antsika amin'ny lafiny rehetra. Dia hijery lohahevitra anankiray indray antsika dia ny tantaran'ireo zanakalahy Eli tena ratsy fanahy. Izay indray izany no hojerentsika. Ny zanakalahin'ny Eli na Eli tena ratsy fanahy. Fa ny tena mipetraka dia izao fa naninona reny zanakalahin'ny Eli no ratsy fanahy na Eli. Tsy haiko izay ilazantsika azy. Zany mpanompon'Andriamanitra zany nefa dia tena mivavaka maninona ny zanany lasa ratsy fanahy. Izay zany mamperitreritra. Andinga vakitsika Samuela voalohany toko 2:12. Dia izao voalaza Samuela voalohany toko 2:12. Ary ny zanakalahin'ny Eli dia tena ratsy fanahy tsy nahalala an'i Jehova. Nefa Eli dia tena mpivavaka, mpanompon'i Jehova. Ny zanany lahy nefa dia tsy nahalala an'i Jehova ary ratsy fanahy.
dia matetika ohatrany hoe zany ny zatra mitranga rehefa mba mivavaka la ray aman-dreny a dia mifanohatra amin'izay la zanaka aoka mba tsy ho izany ianao zay a aoka mba tsy ho izany ianao fa inona tokoa moa ny zavatra mitranga inona no afatra tiana mba ampitaina amintsika mahakasika nyity loha hevitra ity ny zavatra misy a dia izao ireto zanakely reto a dia tsy mba nankatoa azy zany hoe ely le ray aman-dreny mihitsy zany tsy mba nankatoavana dia zavatra mitranga dia izao rehefa tsy mankatoa ray aman-dreny le zanaka dia tsy mahalala an'Andriamanitra zay zany le fototry le izy rehefa tsy ankatoavinao ny ray aman-dreny zay hitany masonao dia sarotra aminao ny ankatoa an'Andriamanitra ary zay ny olantsika zay ny olona ny fivavahana ankehitriny ny ray aman-dreny zay hitany masonao ary tsy ankatoavinao ataonao ahoana ny ankatoa ilay Andriamanitra zay tsy hitany masonao zany ny zavatra nitranga tamin'ny zanakely natonga azy ireo ratsy fanahy zany hoe tadio tsara rehefa tsy mankatoa rehefa manadroadro rehefa tsy manisy vidy ny ray aman-dreny sika dia mitarika antsika ao amin'ny faratsy-panahy zany ary lasa ratsy fanahy tsy matahotra an'Andriamanitra isika mila mitandrina ndraindritsika dia imezatsika ny ray aman-dreny satria tsika mety efa hoe lehibe mety efa hoe mahay sy ny sisa dia esoesotsika le ray aman-dreny satria le ray aman-dreny mety efa hoe reraka dia tsika ao anatin'ny tanjaka dia fokafokaitsika ny ray aman-dreny ireny rehetrarehetra ireny a dia misy akony eo amin'ny toetratsika ka hatonga atsika lasa ratsy fanahy tadio za dia lasa ny ratsy fanahy ny ratsy fanahy ny ratsy fanahy zanakely ary dia tsy nahalala an Jehova aoka hitandrina isika mampirisika atsika tanora fa tena loza lehibe ho an'ny fianakaviana rehefa ny ankizy no manao zay tiany isika zany raha vao zay tiantsika foana na dia mitiry ny ray aman-dreny hoe zao natao fa zay tiantsika foana dia misy loza ho an'ny fianakaviana zany ary mahatonga ny tanora anankiray analavitra an'Andriamanitra ho lasa ratsy toetra inona ary ny tokony ataontsika rehefa mankafy sy tia ireny karazana fitompivavahana ao an-trano ireny isika dia hatsara ny toetrantsika zany indray rehefa ao an-trano ao no manao fampovavahana dia ohatrany amavantsika fotrany hoe ny any am-piangonana ihany ny zava-dehibe tsia rehefa ataontsika fampovavahana ao an-trano miaraka amin'ireo ray aman-dreny mamolavolatsika anaja ray aman-dreny sy ho tian'i Jehovah zany zay aoka anao fiainana sy fiaingana vaovao zany sika tsy hoe rehefa any am-piangonana ihany no mivavaka satria makany ny olona rehetra fa tomboy amin'ilay ao an-trano le izy rehefa mitarika fampovavahana ny ao an-trano dia mba aoka hankafian'izany ianao aoka hankafian'izany ianao fa tonga anao hanaja ray aman-dreny zany ary hitarika anao ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ihany koa ary indrindra tonga anao lasa tsara toetra tsara fanahy koa irariana mba anao fanandramana ianao mba tsy ho tahaka ny zanakely zay tena ratsy fanahy fa mba hiova ao amin'ny atsara-panahy satria inoko fa azonao zany resaka izany ho amin'ny manaraka indray ary fifaliana ilay Franco Filomarsia. Uwe wambavane
antsika rehetra amin'izao sabata marain'izao hiditra amin'ny famerenana lesona ho an'ny lehibe isika ny lohaten'ny lesona fahatelo izay manao hoe ny antson'Andriamanitra ho amin'ny iraka. Kanefa mialohan'ny zavatra rehetra dia andeha isika hivavaka foy mialohan'ny andraisantsika ny ten'Andriamanitra. Hivavaka isika. Raha be fitiavanao mangataka aminao zahay mba hamindra fo aminay ka raha hiteny ianao dia hanazava ny sainay sy ny fonay tononona amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Ny tsenjerintsika dia hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 manao hoe fa azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ny lesontsika dia miresaka ny amin'ny toerana mety ahazontsika aina sy ny fomba hitantanan'Andriamanitra antsika ao anatin'izany toerana izany. Dia eo ihany koa ny fomba izay nokendren'ny olona hikasana fa hain'ny tompo manova ny toe-javatra tanteraka izany fikasana izany. Fomba ahoana ary nisehoan'ny antson'Andriamanitra raha jerentsika ny testamenta taloha izay ahitantsika ny tantaran'i Abrahama araka ny lesona sy ny testamenta vaovao izay hitantarana amintsika ny amin'ny fanandraman'ny fiangonana voalohany. Meloha izany aloha dia ho jerentsika hoe nanahoana ny fitrangan-javatra tamin'ny tilikambon'i Babela izay hitantsika ao amin'ny Genesis 1:12 ka hatramin'ny 9. Manambara-tanjona lehibe tian'izy ireo ho tratrarina izany ny tantara izany. Hoy izy ireo hoe tilikambo ho antsika ka ny tampony hahatakatra ny lanitra dia hanao izay ahazontsika laza. Misy ireo izay maniry ny ahazo laza lehibe ho an'ny tenany. Amin'ny farany anefa dia ho hita fa zava-poana sy tsinotsinona ny ezaka izay atao. Betsaka amin'ny fiangonana ankehitriny no mitangorona amin'ny toerana lehibe ary mety hidin'Andriamanitra amin'ny toe-javatra sasany andefa io olona ireo hanatanteraka ny asany. Fandrian'Andriamanitra mantsy ny hoe hiparitahan'ny hafatra manerana izao tontolo izao fa tsy hitangorona fotsiny amin'ny toerana anankiray ny vahoakany. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly ao amin'ny Genesis 1:14 dia naniry kambana noho ny antony feno fitiavan-tena izy ireo saingy nanana drafitra hafa Andriamanitra. Raha ny marina dia ratsy io drafitra ny matematesan'ireo olona ireo tamin'izany. Na dia tsy milaza mazava ny amin'izany aza ny soratra masina dia Ellen White dia milaza fa tsy natoky ny teny fikasan'Andriamanitra momba ny tsy andravany intsony ny tany amin'ny safodrano ireo olona ireo. Naleon'izy ireo nanorina fiarovana ara tena antoky ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Andeha ary ho jerentsika hoe tahaka ny ahoana ny fiantsoana any Abrahama. Nasain'Andriamanitra niala tamin'ny tany sy niavany Abrahama. Novaina ho Abrahama moa izy taty aoriana ny anarany. Mba ho any amin'ny tany hafa. Dia nandeha Abrahama araka ny tenin'i Jehovah. Raha manana drafitra ho anao Andriamanitra dia mety ho antso ialanao amin'ny fianakavianao, ny iray firenena aminao, mba ho any amin'ny toerana izay sokafanao anao hanompoana azy mba hahatonga anao ho fitahiana ho an'ny hafa. Nomena ny teny fikasan'Andriamanitra ho an'i Abrahama ary avy aminy no ahatongavan'ny olona iray hamaha ny olana fahotana. Araka ny voambara ao amin'ny Hebreo 1:17 dia Isaka, Jakoba dia mpandova ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay nampanantena fitahiana. Tsy takatsika mazava hoe hatraizany ny fahatakarany Abrahama amin'ny fomba hipoiran'ilay zanaky ny teny fikasana. Saingy nandroso tamin'ny mpinoana hatrany izy dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 1:15 hoe finoana ny nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azony olova
dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Ohatra tsara ao antsika izay naseho an'i Abrahama izay. Nantsoina ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra Abrahama, antsoina hanao toy izany koa isika. Adinointsika nefa ilay lafiny anankiray izay manamarika fa mitondra fitahiana ho an'ny Abrahama koa ny firenena rehetra. Ny antson'Andriamanitra ho amin'ny iraka dia midika mandrakariva ho fitahiana amin'ny famaly. Ireo izay manaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy vonina handray fitahiana avy amin'ny olona sy ny tontolo manodidina azy ihany koa. Rehefa iainanao ny antso eo amin'ny fiainanao andavanandro dia manam-poiza ahazo fitahiana avy amin'ny olona izay mety tsy ampoizinao akory hanao izany. Vao tany am-piandohana nefa dia toa ratsy ny fandehan-javatra. Tonga tany amin'ilay toerana nolazain'Andriamanitra tokoa izy saingy araka amin'ny Baiboly dia ny Kananita ny tompo tany Kanana fa izay. Dia mpanompo sampy ny kuizana sady nalaza ary malaza noho ny alozany sy ny herisetrany ireo olona ireo. Dia tsy mahagaga raha tonga indray Andriamanitra niseho tamin'ny Abrahama nampahery azy hoe ny taranakao anie no omeko ity tany ity. Tena nilain'i Abrahama izany fampaherizana izany. Mosary no nitsena voalohany any Abrahama tao, mafy tokoa izany mosary izany. Hany ka voatery niala tao amin'ny toeran'io izy ary nasen'Andriamanitra handeha ho any amin'ny toeran-kafa indray. Kanefa ary vokatra izany dia mbola niaratsy ihany ny toe-javatra. Nandritra ny toeran'ny tany Egipta dia hita fa voan'ny fakapana-pahazon'ny olombelona, fahalemenam-pahazon'ny olombelona Abrahama. Nampiseho ny tsy fahampian'ny fahatokiana izy tamin'ny natahorany ilaza hoe Isara io anie ka vadiny. Semban-drahona ny finoany sy ny herim-panahy hita teo amin'ny fiainany. Izany tsy fahampimpinoana izany dia saika nampidi-dozan'ny Sara, fa rehefa nareny amin'ny hatsara-tarehy ny mpanjakan'i Egipta dia napaka azy izy ary nikasa azy ho vadiny. Fa Andriamanitra namelany ny ankohonan'ny Farao ka niaro ny vadin'ilay mpanahy. Eo aza ny hadisoantsika raha mifikitra amin'ny tompo, ampinoana sy fileferana isika tahaka ny Abrahama dia tsy vitany voavela heloka amin'ny mampahadisoana fa mbola azon'ny tompo ampiasaina koa isika hanatanteraka iraka. Izay ny amin'ny Abrahama tany amin'ny testameta taloha, fa ahoana ny amin'ny fiangonana voalohany aty amin'ny testameta vaovao. Nametraka ny fomba hanatanterahana ny fitoriana filazantsara Kristy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 15. Manomboka eo an-toerana izany, ao Jerosalema, Jodia, avy eo mihitatra hatrany Samaria ary ny farany dia tonga hatrany amin'ny faran'ny tany mihitsy. Kanefa na tsy miala amin'ny tanitsika azy sika dia mbola asain'Andriamanitra manatratra ireo olona manodidina antsika hatrany. Na tonga aza ny fanenjehana ka nianjadin'ny fahoriana ny olona ireny toe-javatra mampalahelo ireny dia manjary fomba hampilezana amin'ny vaovao mahafala manerana izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra hiala amin'ny faritra mahazatra sy mampilamina antsika isika mba hanatrarana ny hafa. Tamin'io fotoana io dia tao Jerosalema, teo izany nisy jiosy sy vahoaka jiosy, nisy ny fiangonana voalohany. Rehefa tonga ny fanenjehana dia niaraka tamin'ny fandraisan'ny Paoly anjara mavitrika tao anatin'izany fanenjehana izany dia niely hatrany Jodia sy Samaria ny fiangonana tao Jerosalema. Voalazan'i Jesosy melono hoe ianareo no vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria. Tanteraka io fanambarana io araka ny hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:4. Niely tena andeha nitory teny tontolo eny izy ireo. Hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:7 fa niely hatrany Foinika, izany hoe Liban ankehitriny sy Kiprosy ny fiangonana. Kanefa hatreo dia tsy mbola nitory niafatra tamin'ny olo-kafa ankoatra ny jiosy izy ireo. Tsy nihevitra ny jentilisa ho tonga eo amin'ny tompo ny mpianatra Jesosy sy ny fiangonana voalohany, fa ny jiosy ihany. I Petera izay mpianatra Jesosy, anisan'ny mpitarika amin'ny fiangonana voalohany, dia tsy narisika nitondra niafatra ny filazantsara ho an'ny jentilisa, na dia efa nanomboka izany aza i Paoly. Kanefa nesorin'Andriamanitra teo amin'izay nahazatra sy nampiadana ny sainy izy
ary novany ny fony. Nanomboka nianatra ny tena votoatiny miraka ny filazantsara ny tanjony nahafatezan'i Jesosy ho an'izao tontolo izao. Zany ny anaran'ny Petera. Ary rehefa vakitsika ilay tantara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 dia milaza i Petera ao amin'ny andininy 7 azafady hoe nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio intsony. Nitory ny filazantsara tamin'ny jentilisa zany i Paoly nanomboka teo. Mahakasika hatrany ny asan'ny apôstôly toko 1:9 dia hoy ny lesontsika dia milaza an'izao hoe tsy fandresena lahatra ny hafany amin'ny fahadisoany no atao hoe mitory ny fahamarinana fa mitory ny an'i Jesosy araka ny anoritsoritana azy ao amin'ny afatry ny anjely telo ao amin'ny apokalipsy toko 4:12. Kanefa misy fitsipika vitsivitsy ihany ambaran'i Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly io 1:9. Voalohany, ianareo no vavolombeloko any Jerosalema hozy izy. Natao ho vavolombelony eo amin'ny toeram-ponenantsika isika, mety ho ny tokantranontsika zany, na ny fiangonana, ny fanolobodi-rindrina, ny fiarahamonina misy atsika. Eo amin'ny toerana misy atsika isika no tokony ho vavolombelony voalohany indrindra eo amin'ny faritra izay nametrahany atsika. Eo amin'izay misy atsika no tokony hanomboa atsika ary eo isika no miainga arak'izay hitarihan'ny tompo atsika. Manaraka izany, eran'ny Jodisy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ambaran'i Jesosy eto indray fa eo amin'ny asa fitoriana dia natao ioarana koa ny sakana ara-kolontsaina. Raha nanomboka teo amin'ny toerana misy atsika isika dia mety ho voantso andeha any amin'ny faritra hafa mba hanatratra fiarahamonina hafa, foko, antoko-pivavahana samihafa. Ho mora kokoa amintsika ny mitory amin'ny olona mitovy firehana amintsika sy fiteny fa asaintsika andeha ho any amin'ny kolontsaina hafa izay misy atsika. Talohan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra dia napetraka Kristy tamin'ny mpianany ny asa nanirahana azy. Vavolombelon'ny fiainako nareo izy, hitanareo ny soa nataoko, ny asa natao an'i Israely, ary na tsy anatonay aza ny oloko mba hanana ny fiainana na dia nataony mpisorona sy ny mpanapaka tamiko azy izay tiany natao, dia mbola misy any fotoana hafa mety azony manaiky ny zanak'Andriamanitra. Ianareo mpianatra no anakinako io afatra ny famondram-po io, omena ny jiosy sy ny jentilisa zany ho an'ny Israely aloha fa ho an'ny firenena rehetra sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Angonina amin'ny fiangonana iray izay rehetra mino izany. Natao hiasa amin'ny kafanam-po ho an'ny fanahy ny mpianatra ka hanolotra ny antso ny famondram-po ho an'ny rehetra. Tsy tokony handry ny olona anatona azy izy, tokony ho any amin'ny olona izy miaraka amin'ny afatra nampitondraina azy. Manana vatosoa sarobidy maro ny tompo eto amin'ity zao tontolo izao ity, maizy ny fahotana. Ary tarihiny ho amin'ireo ny mpitondra hafatra nalefany. Hatraizatraiza dia misy ireo andany amin'ny Kristy. Betsaka no ankafiany fahendren'Andriamanitra mihoatra noho ny tompontsoa ara-nofo ka ho tonga mpitondra fahazavana mahatoky. Eto am-pamaranana ary izao, tokony hikambana amin'ny fizarana ny drafim-panavotana ny fijorontsika ho vavolombelona amin'ny hafa. Kanefa amin'ny farany ny fiainana azo tamin'ny alalan'ny famonjena dia ampisiheviny ny antson'Andriamanitra tamintsika. Midika izany fa ny toeram-piasanao, ny tokantranonao, ireo namanao, ny toerana voalohany hiasanao sy hiainanao ny antson'Andriamanitra. Na manana ny toerany aza ny fitoriteny sy ny fampelezam-boky, ny fahatanteran'ny antso natao tamin'ny Abrahama sy aminao, voalohany indrindra dia ny fomba fiainana aseho isan'andro amin'ny hafa izay tsy mbola nanolo-tena ho an'i Jesosy na tsy mbola nanana tompontsoa ny ao nataminy. Midika izany fa ny toeram-piasanao, ny tokantranonao ary ireo namanao ny toerana voalohany iainanao ny antson'Andriamanitra. Na manana ny toerany aza ny fitoriteny dia averiko ihany fa ny fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no tsara indrindra ahafahan'ny olona mandray ny filazantsara eo aminao. Ka ny tompo hanampy antsika, handraisantsika izany afatra izany, ahafahantsika mandeha mizara ny filazantsara amin'ny olona rehetra.
andesika hiditra amin'ny fanolorana ny fanatitra ho an'Andriamanitra ao anatin'izao programa sekoly sabata izao mba ho fanohanana ny asan'Andriamanitra. Misaotra rehetra nanaraka tamin'ny farany programa ny tompony anampy antsika hatrany andeha isika hivavaka ho an'izay fandaharana rehetra izay hivavaka isika rainay izay any an-danitro misaotranao zahay ny fitahinao sy ny fanompinao misaotranao zahay satria nomenao ny lesona ampieritseritra anay ny amin'ny andehananay hanao ny asanao hamalinay ny antsonao ka ho vonona anie zahay amin'ny fanapariana ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra manerana ny vohotany rehetra. Mangataka ihany koa ny hitahinao ny fanavitra izay narotsakay hanohanana ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no azony maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Mianatra eo tongotrao